lay fanantenana tsy hirodana na vina. Zay no ahevitra irahantsika mamakafaka androany. Tsy haiko na misy olona tonga eto amin'ny toerana ty androany maraina very fanantenana mbola velona. Tsy haiko na misy. Fa misaorana tompo ianao fa tonga eto androany maraina fa manan-javatra lehibe ho ambara aminao Andriamanitra. Goavana, mahery vaika. Ka tsy haiko hoe inona zany zavatra ao ambaran'izany. Fa ny faniriana dia zao, rehefa miala eto amin'ny toerana ity isika dia tsisy very fanantenana mbola velona eto na ray aza. Fa iaina fanantenana mahery vaika. Ka inona izany? Tsy fantatro. Fa nitranga amin'izao aloha hita ao anaty soratra masina dia ity fanambarana soratra masina ity. Isaia 7:50, Netiny faharoa. Isaia 7:50 ka netiny faharoa. Hozy izy ny fanambarana. Fa ny herokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Dia tsy miaino izy. Zany hoe ambaran'ny Isaia zany, parinan'Andriamanitra fa no miota dia tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra isika. Simba tanteraka ny fifandraisana, rava, ary dia tsy misy intsony ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rava tanteraka. Dia rehefa tazamina tokoa soratra masina dia zao zavatra miseho. Genesisy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Genesisy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa avy nanota Adama sy Eva, zany hoe lasa mpanota zany ny olombelona. Dia zao zavatra tazana ao anatin'ny soratra masina. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indrin'olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika, ka alala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andraoany mitsantanana izy, ka akany koa ny azonaina, ary hoaniny ka velona mandrakizay izy. Ka dia nesory Jehovah Andriamanitra tany sa Edena izy, hiasa ny tany izay nanalana azy. Eny noroahiny ny olona, ary nampitoeriny tany atsinana sa Edena ny kerubima sy ny lelafy sabatra miebieby hiambina ny lalana makany amin'ny azonaina. Zany hoe zavatra niseho zany dia zao, raha vao nanota ny olombelona dia mba tsy hinanany ny azonaina. Tsy manana fotoana tsika androany, fa rehefa tonga any an-trano nareo, azaty le afatra maly ariva, ninona ny zavatra tsara indrindra eto an-tany? Mandinika baiboly tsara indrindra eto an-tany. Dia raisy ny concordance, dia jereo anatin'ny concordance ny teny hoe azonaina, dia tadiavo tsirairay ny andininy tsirairay ao anatin'ny baiboly, hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao, aza misy adinonana andininy anankiray aza. Dia vakio tsirairay ny andininy tsirairay misy an'ilay teny hoe azonaina. Dia manaova fisotonan-kevitra any amin'ny farany. Fa rehefa tonga any amin'ny farany nareo, na tianareo na tsy tianareo, 700 ny farafahakeliny amin'ireo andininy miresaka ny azonaina, dia misy fifandraisany amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe 700 ny andininy ho hitanareo zany, dia misy ny azonaina, dia misy fifandraisany amin'ny fiainana mandrakizay. Zavatra tazana dia zao, ny fihinanana an'ilay azonaina zany dia mahatonga ny olona velona mandrakizay. Tsy tian'Andriamanitra nefa ny ahatonga ny olona velona mandrakizay sady mijaly mandrakizay, dia tsy navelany hihinana ny azonaina Adama sy Eva rehefa avy nanota. Satria raha mihinana an'io izy dia sady velona mandrakizay, nefa koa miaina ny vokatry ny ota mandrakizay, zay efa le rahantsika ny tanisa tamin'ny lahady ariva lava be ny lisitra, dia hiaina an'izay mandrakizay. Zany hoe ry hava malala, ny Genesis 7:20
ka hatramin'ny andiny faefatra amby roapolo dia tsy osona sekory fa toko mampiseho fa tsy hainy ota no resena ny fitiavan'Andriamanitra ary dia noho ny fitiavana izay tsy resy ny ota dia ny roany ny alasany tena ny ray aman-drentsika Adama sy Eva dia ny roany dia tsy mahazo mipetraka ao amin'izany tena intsony fa nirao mihinana ny hazonaina dia ho velona mandrakizay nefa mizaly mandrakizay dia ny roany izy dia tsy tao anatin'izany tena intsony dia zao mitarana zao mijalyzaly esero zao dia asana misy olona eto androany maraina afaka hitsangana hanao fizoroana vavolombelona fa izy dia miaina fiainana sambatra tsy mba misy aloky ny fizaliana na sompiny kely apoly aza dia meko anao ny micro raha mahazahy mitsangana ianao fa za dia zahay milaza fa mandaika angamba ianao raha zahay hitsangana ny antony dia zao tsy misy izany dia miaina izany ny olombelona kehitriny voaroka niala tao amin'izany ny tena ny vaovao mahafaly anefa dia izao tsy mitsarotra ny fitiavan'Andriamanitra dia mitohy miasa ny fitiavan'Andriamanitra dia zao mitazana tonga any amin'ny testamenta vaovaotsy dia hitatsika miasa foana tsy misy fijalonana ny fitiavan'Andriamanitra dia io fitiavan'Andriamanitra io no napoitra ny andininy anankiray ity Korintianina faharoa toko fahatiminy andiny fahavalo amby folo Korintianina faharoa toko fahavalo amby folo toko fahadimy azafady andiny fahavalo amby folo Korintianina faharoa toko fahadimy ka ny andiny fahavalo amby folo irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zao fanamarana fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanomeanay ny fanompoana fampihavanana ilay olona zany lay taranak'olombelona zay nanota ny roana ialan'izany tena voaroaka tsy tafapetraka intsony mivezivezy amin'ny fahoriana eto amin'ity tany ity mijaly dia mbola io Andriamanitra io ihany no mifitiavany no nanao midingana voalohany ka inona midingana nataony rehefa jerentsika io andininy io dia izao manao midingana ho amin'ny fampihavanan'Andriamanitra izy no manao midingana amin'ny fampihavanana ary zany fampihavanana izany araky ny tazana eo amin'ny andiny fahavalo amby folo eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy dia mifototra eo amin'ny Jesosy Kristy ka rehefa esorina zany Jesosy Kristy dia tsy misy fampihavanana amin'olombelona sy amin'Andriamanitra raha izany fampihavanana izany dikan'izany dia izao Andriamanitra no manao midingana voalohany amin'ny fampihavanana Kristy no fototsy ny fampihavanana ary rehefa tsy misy Kristy dia tsy misy fampihavanana ka raha misaraka amin'ny Jesosy ianao dia tsy misy fampihavanana azonao antenaina ao amin'Andriamanitra ary rava daholo zay noenotsika mandritra ny herinandro dia rava lay hoe mamitra mpihavanana amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ny fototry ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe tena misy tokoa ve izany lay hoe fanantenana tsy marotana ny zavatra tazana dia izao rehefa nanambara tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy fa ho faty izy nambara tao fomba akolaka fa hisangana izy ary hiakatra mandedanitra dia naseho tamin'ny mpianatra eo amin'izao na toko faha raika amby folo sy toko faha roa amby folo tsika zao dia naseho tamin'ny mpianatra naseho ny mialy azy fa ho lasa izy ary tsy maintsy hisara dalana hatreto aloha dia tazany Jesosy Kristy fa nalahelo ny mpianatra hitany teo amin'ny tarehiny voavaky ny eritseriny voavaky ny fihetseham-pony dia tazany fa malahelo ny mpianatra dia rehefa nahita zany mpianatra malahelo zany izy dia namoaka fanambarana anankiray ary izany fanambarana izany dia miezinezina loatra ary raha misy andininy tsy maintsy hotoriana eto amin'ity tany ity dia ireto andininy anankitelo hita ao amin'ny filazantsarany Jaona nivoaka tamin'ny vavan'i Jesosy Kristy azafady tompoko fa tsy hoe nivoaka tamin'ny vavany na fiangonana na mpitondra fivavahana na mpitoroteny na teoloziana fa nivoaka tamin'ny vavan'i Jesosy dia zao zavatra ny teneniny Jaona toko faefatra amby folo
Ny andiny fahatelo ambin'ny ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaune, filazantsara araky jaune toko faefatra ambin'ny folo. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izao ny fanambarany. Asa malahelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoa koa. Minoan'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Zany hoe, rehefa hitan'i Jesosy zany, fa nalahelo ny mpianatra, kivikivy ny mpianatra, nanambarany fa ho lasa izy andeha, dia ozy izy aoka tsy alahelo ny fonareo, aoka tsy ho kivy, aoka tsy ho verim-panantenana vola velona, fa andeha tokoa ozy izy anamboatra fitoerana ho anareo. Dia azo fakafakana dikan'ilay teny hoe fitoerana. Saingy ty atany fotoana amin'izany aloha tsika androany maraina. Dia andeha ozy izy anamboatra fitoerana. Ka rehefa vita ilay fitoerana, dia hiverina indray aho. Dia andeha aka anareo any amiko. Dia zay toerako no itoeranareo. Dia zany no afatra nambaran'i Jesosy Kristy. Dia ohatrany mbola tsy noazo ny mpianatra angamba le izy. Fa ho hitantsika eo ny tohindrefa avy eo. Ka androany maraina, manana vaovao lehibe ho ambara aminao Andriamanitra. Manana vaovao lehibe ho ambara aminao Andriamanitra. Ary zany vaovao lehibe zany dia izao. Ilay Jesosy Kristy teraka tany Betlehema. Ilay Jesosy Kristy nitory teo amin'ny tendrombohitra somary midina teo amoron'ny ranomasina Galilia. Ilay Jesosy notsarainy Pilato sy Heroda. Ilay Jesosy nofasiany miaramila Romanina ny tanany sy ny tongony teo amin'ny azo-pijaliana. Ilay Jesosy maty nefa nitsangana. Ilay Jesosy niakatra ho any an-danitra. Dia hiverina indray. Ho avy indray izy. Ho avy indray izy. Dia mametraka fanontaniana isika matetika. Tsy haiko nareo namanao. Fa mametraka fanontaniana matetika manao hoe, fa dia inona loatra lahy? Za zay tsisy dikany ty. Ianao zay tsisy dikany io. Dia efa any an-danitra. Efa iakofana anjely tapitrisany maro. Dia mbola hidina indray hanao inona ty. Dia ozy izy ny fanambarana. Andeha hakanareo ho any amiko. Fa izay toerako no tsy maintsy itoeranareo koa. Raha mbola misy olona eto mijaly no mamiadana. Raha mbola misy olona eto miaritra fahoriana. Raha mbola misy olona eto verim-panahy mbola velona. Raha mbola misy olona eto kivy sady tsy manana azo antenaina ntsony eto amin'ity tany ty. Raha mbola misy olona eto mizaly. Raha mbola matraka foana ny fahafatesana. Dia tsy tafapetraka any an-danitra Jesosy. Fa tsy maintsy midiny izy. Ary rehefa tafidiny izy, ny antony araky ny fanambarany, dia andeha akatsika ary hitondratsika hiakatra ho any aminy. Zany hoe ny voyage lehibe indrindra izay tsy maintsy homanitsika andro aman'alina. Ary izao dia efa vidinany bie rehetrarehetra. Dia ilay fiakarana ho any an-danitra rehefa ho avy Jesosy. Ka efa nananao ve ny bie? Efa any am-posinao any vela izy. Efa voavidinao vela ianao. Fa ho avy Jesosy ary hiakatra isika. Dia rehefa jerena ny soratra masina fakafakana, dia ohatrany adiny mpianatra le izy. Dia eto amin'ny tonga saina manao hoe tsy mahagaga zany, fa hipery tokoa moa ny tenako no nanadinidiny teny amin'ny lalaka leko rehetrarehetra teny fa ho avy indray Jesosy. Hipery tokoa moa ianao teny amin'ny lalanao rehetra teny no nanadinidiny fa ho avy indray Jesosy. Rehefa ny andro tombo lasa plus le ao amin'ny BNP Paribas sy ny sisa sy ny sisa, dia nanomboka nanadino isika fa ho avy indray Jesosy. Rehefa ny abetsaka ny olana, ny analaky fotsiny volo, dia nanadinodino isika fa ho avy indray Jesosy. Dia tsy mahagaga raha mba nanadino koa ny mpianatra. Ny manaitra nefa dia izao, ny lanitra ray manontolo mihitsy no miara-miasa, manao asa goavana, mamerimberena ho azaitsika olombelona. Fa tsy hoe la itsony dia hifarana ny tantarany ty tany ty ary ho avy indray Jesosy. Dia mitohy ny tantarany Baiboly. Dia maty Jesosy, nisangana tamin'ny maty. Dia kivy ny mpianatra rehefa maty izy fa nataony famfarana tao ny zavatra rehetrarehetra. Hadinon'ilay fanambarana ao amin'ny Jaune toko faefatra ambin'ny folo. Hadinon'ilay fampanantenana mihezinesina nataony Jesosy. Dia kivy ry zareo. Ary manaiky
ary nampiakarina Jesosy. Efa viteny Jesosy manao hoe azo ery ianareo ary vavolombeloko faza miala ao Jerosalema aloha fa izy zavatra koafa naiseva tao amin'ity tany ity. Izy zava-dehibe sy ampoizina. Dia nijanona ny mpianatra. Nijanona teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Dia mitazana an Jesosy miakatra izy araky ny fanambarana hita ao amin'ny soratra masina. Dia mitazana. Tena efa tsy mahita inona tsony aza. Dia mbola mitazana. Ohatran'ireny hoe tsisy inona tsisy zavatra intsony. Tadidiko. Tamin'izay mbola zazakely. Petraka tany ambanivohitra. Tsy mahita tomobile afa-tsy indraiky isa-tapa-bolana angamba farafahabe. Dia zavatra ataonay dia zao. Efa misy tomobile mandalo. Dia mitazana. Tena efa kely tsy mahita ninona tsony efa tamina any. Dia mbola mitazana. Dia efa tsy hitasony ilay 404 basy. Dia mbola mitazana. Dia mbola ohatran'ny hoe mbola dia hitazana. Dia nefa efa tsisy ninona tsony. Tsisy zavatra hita tsony. Dia mitazana. Dia laiko saretsaina ilay toe zavatra niseho teny amin'ny tendrombohitra Oliva. Dia zay ilay izy. Donc efa kine. Asan'ny apôstôly toko voalohany. 7:7-10. Asan'ny apôstôly toko voalohany 7:7-10. Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo. Ary nisy lamina nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'nadiana Jesosy, indreo nisy olahy teo anilany. Niakanjo akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina iana taminareo any an-danitra. Dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Teo ampijerena ny lanitra, mijerina tsy mahita ninona tsony aza. Dia ohatrany hoe adiny mpianatra fa ilay niakatra iny mbola ho avy indray. Dia niseho anjery anankiroa. Dia reo anjery anankiroa reo nampahatsiaro azy. Dia niteny taminy reo anjery anankiroa reo manao hoe iny Jesosy izay nesorina niala taminareo androany iny. Dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zany mahatonga miteny fa miasa ny herin'Andriamanitra, ny lanitra manontolo ny miara-miasa. Ray zanaka fanahy masina, anjely anavitrisany no miara-miasa amerimberina ho atsaitsika olombelona fa ho avy indray Jesosy. Ka raha natsiaro azy ianao androany fa ho avy izy. Diaoko ianao tsy eritreritra manao hoe satria tena niezaka mafy mihitsy aho mba hitadidy azy, fa ny lanitra dia tsy mizatra ny mamerimberina fa ho avy indray Jesosy. Satria amin'ny lanitra dia izany ny vahaolana faran'izay mahery vaika indrindra anatorotoroana farany amin'izao vokatry ny fahotany eto amin'ity tany izay iainantsika ity izao. Dia miara-miasa ny lanitra. Dia mbola asa ny lanitra no ahenonao an'izany afatra zany androany. Dia aoka tsy eritreritra manao hoe efa ela na henoko an'izany zany efa vita batisa efa 70 taona mahery zay. Fa mbola miara-miasa ny ranitra. Miasa izy androany. Dia mbola mamerina ho azaitsika andray fa ho avy indray Jesosy. Ho avy izy. Dia mamerina ny anjely eto. Dia rehefa manjavatra manaitra dia izao. Rehefa avy naheno ny afatra io ny mpianatra. Dia nieritreritra hoe mbola izy aty hevitra ataon'ny anjely sy ny mpianatra. Famakafakana teolojia angamba. Aty hevitra ny famakafaka io tena marina ve? Inona tokoa ny ambaran'ny testamenta taloha? Zany ho avy tokoa izy sy ny sisa. Tsy izay ny zavatra hita ao anatin'ny Baiboly. Fa vao mipaika ny 2:20 dia ho sisy hoe niverina nakany Jerosalema ny mpianatra. Dia niakatra tao amin'ny efitra ambony rihana ry zareo. Dia fantatrareo hoe zavatra natao tao amin'ny efitra ambony rihana, mifamela heloka izy ireo tamin'ny adiny fanaovany rehetrarehetra. Na zany nataony ny levinany, ilay fanontaniana napetraka izy ireo teny an-dalana manao hoe iza no lehibe indrindra amintsika. Dia niaraka nitolona mibavaka izy, nitalao izy mba samy ho feno ny fanahy masina. Satria fantany fa tsy kisetrasetra ny nampianatra Jesosy azy. Asaiky ny manisikizina androany fa tsy kisetrasetra na henonao an'ity conférence ity. Tsy kisetrasetra na tokavanao ny afatra ny soratra masina. Tsy kisetrasetra ny maha-kristianina anao. Manan-javatra lehibe Andriamanitra. Dia ny zavatra niseho dia izao. Rehefa nivoaka niala tao amin'ny efitra ambony rihana io mpianatra tamin'ny andro Pentekosta.
izy nanomboka namangy tanàna Jerusalem toroteny nanao fampianarana na andefa epistily zareo ary reny epistily reny dia mitambatra ato amin'ny testamenta vaovao zavatra manaitra dia izao tsy mahita ianareo na epistily anankiray aza ka tsy milaza na mivatana na agolaka ny fiverenan'i Jesosy Kristy ary raha no azo atao angamba hinanana DVD na nanangonana ny torotenin'izy ireo dia noenona tsirairay reny toroteniny reny fa be dia be amin'ireny ty ato anatin'ny baiboly dia azo antoka fa tsy izy amin'ireny toroteny ireny tsy nilaza ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny antony dia izao ireo mpianatra ireo tsy hoe nino fotsiny ihany izy fa ho avy Jesosy fa nino zareo fa i Jesosy Kristy dia ho avy amin'ny fotoanandrony ary tamin'izay fotoana zay aza dia naneritreritra mihitsy zareo fa iny zareo mbola velona iny no ho avy Jesosy Kristy dia tazamina ny tantarany tany dia mifampitohitohy ny taranaka manompo an'Andriamanitra dia ireny taranaka tsirairay tena mahitsy amin'Andriamanitra reny dia samy nieritreritra fa ho avy amin'ny fotoanandrony Jesosy dia samy niavy ny fiverenan'i Jesosy Kristy izy ireo tamin'ny nieritreretiny amin'izany andro iveromana izany dia niandry izy niandry ary maty teo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ozy ny tenin'Andriamanitra androany maraina manao hoe toy izany ny tena fiainana kristianina marina fiainana miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy ary raha sanatria mifaty dia maty eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy raha sanatria mifaty dia maty eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia niandry ny zareo zany hoe lasa afatra lehibe no toriny mpianatry Jesosy zany ny fiverenan'i Jesosy Kristy indray lasa afatra lehibe ny toriny ary foana ny filazantsara raha ohatra ka tsy ho avy indray Jesosy zavatra mampalahelo nefa dia izao manao niezaka koa ny ekipa anankiray ery an-daliny mba anapotipotehana ny fanantenanany amin'ny fiverenan'i Jesosy mba handravaravana zany dia atao ny fomba rehetrarehetra ary ao anatin'izany aza ny fitaka mahatsirafina ny amin'ny fanaovana fiverenan'i Jesosy Kristy sandoka tamin'izay andro satria zako dia anisan'ny vavolombelona ny anaty maso ny famonoan'olona mahatsirafina atao Rwanda ary reto masoko reto nahita faty enina camion manomboka zoma maraina amin'ny fito ka hatramin'ny 7:00 dia taterina ny faty enina camion dia misy azany mbola mihetsika zany dia kapohany zareo ety amin'ny eto misy fikapohany azy dia maty tateraka ilay olona dia aterina any amin'ny fosse commune reny faty amin'ny camion reny dia mampalahelo izy dia taty afara nahita gazety anankiray tsy haiko na nataony ahoana ny fomba nanaovana azy dia naka sary zareo rahona teo ambony Kigali reny vohitry Rwanda dia mizara roa ilay sarina rahona ny anankiray eto amin'ny ankilany ohatra ny endrik'olombelona zay le izy somary matroka ny anankiray ty amin'ny ankilany kosa ohatra ny endrik'olombelona koa le izy somary mazava dia nasiany zareo soratra teo ambanin'ilay sary manao hoe efa tonga i Jesosy niseho teo ambony Kigali izy efa avindray izy ka ilay matromatroka eo ankilany dia Satana ary ilay mazavazava eo ankilany dia Jesosy zany ny fitaka miseho eto amin'ity tany ty tao Nigeria rehefa mandeha amin'ny lalambe zotra makany amin'ilay reny vohitra anankiray antsoina hoe Lagos dia mahatazana nareo banderole be dia be ary amin'izy reny dia misy ny fanasana amonjy fiarahana mivavaka dia mahita amin'ireny banderole ireny misoratra manao hoe miantso anao ny Jesosy Kristy rahanina guru zany dia tongava makany fa efa tonga Jesosy dia izy lay guru ary mbola sompy zany fa hita zavatra besaka isika vaovao mahafaly ny ava-malala tek izao raha mametraka fanontaniana tsika androany manao hoe anahoana ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ho tazatsika fa efa narovany baiboly avokoa zany fandrika rehetrarehetra zany efa nasiniary fanina daholo eny amin'ny sisisika eny ka izay rehetra manaiky anaraka ary anaraka tsara ny torolalana omeny ny arifanina izay napetraka Andriamanitra dia tsy ho voavitaky ny mpamitaka ny amin'ny fampianaran-diso momba ny fiverenan'i Jesosy
Dia ahoana azy? Anahoana zany fiverenan'i Jesosy zany? Dia mitohy ny fanavarana. Apokalipsy toko voalohany ka ny andiny fahafito. Apokalipsy toko voalohany ka ny andiny fahafito. Dia zao fanavarana soratra masina. Apokalipsy toko voalohany andiny fahafito. Dia hozy izy ny fanavarana. Indro izy avy amin'ny ramona ary maso rehetra hitasy. Na hitaizana andefinazy asa. Ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny amen. Zany hoe ambarany Apokalipsy toko voalohany zany andiny fahafito. Fa ny maso rehetra no ahitan Jesosy Kristy rehefa ho avy izy. Dia ny andrambako ny fakafakako io teny hoe maso rehetra io. Fakafakana dia fakafakana lalina. Dia apetraka ny fanontaniana manao hoe nijambako ve mba ao anatiny? Dia asa na inona ny valitenareo? Fa raha tena tsara ny famakafakana dia zao ao anatiny nijamba. Satria tsy niteny hoe ny mason'olona mahita, fa ny maso rehetra. Ry ava malala ilay Jesosy Kristy ho avy, dia ho hitany maso rehetra ety ambony tany, na masony jamba io, na masony mahiratra, dia samy hita fa ho avy ilay Jesosy. Ka raha miteny an'ilay gosy manao hoe fa avy izy, asa manaiky. Fa raha mbola tsy nahita ianao, dia sisy izany Jesosy avy izany. Raha miteny ianao manao hoe mahita azy eto Parisy, kanefa zareo Australiana tsy mahita, tsy Jesosy nahitanao, fa ilay Jesosy ho avy, dia ho hitany maso rehetra, enina dia nijamba aza, dia hita fa iny izy avy. Dia tatetiko ilay hira anankiray manao hoe indray andro any ahitanao Jesosy. Dia sianao rery no men'Andriamanitra sohirany, fa hatramin'ny jamba dia afaka mirany. Indray andro any ahitanao Jesosy. Ary veriko angamba fa ny fampianarana-hira tsara indrindra dia ny fampianarana amin'ny jamba hirany hira iny. Indray andro any ahitanao amin'ny Jesosy. Ny olona jamba ampianarina izy hira, ampianarina izy hira. Lehibe ny izany fahatenana zany, jamba mihira. Ary ny hira izy manao hoe indray andro any ahitanao amin'ny Jesosy. Zany fampianarany Apokalipsy toko voalohany andiny fahafito. Ny maso rehetra ety ambony tany, na ny masony mahiratra na ny masony jamba, ahitan'i Jesosy Kristy ho avy. Ka raha tsy hitan'ny olona rehetrarehetra, raha tsy hitany jamba, tsy izy zany. Fa Jesosy Kristy dia ho hitany maso rehetrarehetra. Dia hitinona asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny andiny fahafolo sy ny faraky ambin'ny folo efa nivakitsika teo le izy. Fa mbola irana mamaky tsy misy olana, tsy mampanenina ny mamaky ny soratra masina. Dia verina ilay fanabarana. Alohan'ny tenenana azy nefa dia izao, asa ateno fa misy ireo manontolo baravarana. Tsy haiko nareo nefa nahazo azany, fa tao asay tandre tao ala réunion, dia misy olona mantontolo eo vavahady. Dia mivoaka dia jereko fa malagasy le izy. Ka io le ataotsika le mijery le annuaire io. Dia hoe ao amin'ny numéro ohatran'izao, malagasy ny ao. Dia tonga le malagasy tonga eo amiko. Vavolombelon'i Jehovah izy io. Dia miresaka amin'ny client io zavatra io izy dia henoko. Za amin'izany mody tsy mahalala na inona na inona mody maty. Dia henoko. Dia alefa azy dia metrahako fanontaniana. Dia fotoatin'ny fanabarana dia izao. Efa tonga Jesosy. Fa tonga ara-panahy izy. Fa tsy hoe tsy hitany maso fa fanahy ho hita. Efa any izy, efa tonga, efa niverina Jesosy. Efa tonga izy, efa any. Fa ara-panahy ilay fiaviana spirituel. Ka efa mandehandeha izy zao, efa avy. Dia zany ny fampianarany. Dia tonga Tesemery-sur-Oise. Dia gaga fa nitsangana eo tokotany aho, dia indray misy gasy anankiray sy vazaha anankiray. Dia mbola manatona indray, dia tany amin'ny annuaire io efa fantatro. Dia miresaka an'ilay izy. Dia mbola saky resaka dia mody maty aho, dia mieno aho, dia metraka fanontaniana. Dia rehefa hitany fa miafandrika hatrany ny fanontaniana mipetraka, hitany anazy ho amin'ny tena marina barany Baiboly. Dia tsy nentina no iresaka tsony zareo. Ary tsy miverina tsony izy. Ka zao ry ava malala. Ezaka ny mitety maravara eto amin'ny tany ity. Mampianatra fa efa tonga Jesosy. Fa spirituel, ara-panahy le fahatongavana tsy hitany maso. Ny Baiboly tsy nampianatra an'izany, fa zao ny fampianaran'ny Baiboly. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andiny fahafolo ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Ary raha mbola nandinika
izy ireo tamin'ny andehanan'i Jesosy. Indreo nisy olay teo aminy, teo anilany. Akanjo fotsy izay nanao hoe lehilahy Galileana. Nahoana no mizany eto mijery lanitra ianareo. Iny Jesosy nampiakanina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Anahoana hoe tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Dia zao ny atao, avadika ny Baiboly. Pezy anankiray monja ihany, tsy mila be dia be, pezy anankiray monja ihany. Avadika anareo io zao ohatra zao. Dia tonga dia ny jaune faha 1 no hitanareo ao, sy ny jaune faha 20. Marina sa tsy marina? Dia rehefa jerenareo nefa io jaune toko faha 20 io sy ny faha 1 io dia mahita nareo fisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra inefatra ny seho. Dia ao anatin'ilay fisehoana anakefatra, ilay fisehoana nangatahany tamin'ny Tomasy manao hoe, le Tomasy ilay tena hoe tsy manaiky mihitsy raha fitako zany ka ahoana no ilazananao zany hoe tena nisangana marina izy. Dia io le fisehoana faha iraika io amin'ilay fisehoana mampiseho an'i Tomasy io, le misy an'le hoe tsy ovakitsika fa lava ny fotoana. Asozay ny tananao Tomasy ozy izy dia kasio ny olatra rehetrarehetra. Zany hoe Jesosy zany ilay avy nitsangana tamin'ny maty, Jesosy olombelona, Jesosy ahitana ny olatra ny fasiana teny ambony asa fizaliana le fonina teo amin'ny lany voany. Dia iny Jesosy nisy olatra iny olombelona iny no nandeha niakatra teny amin'ny tendrombohitra Oliva. Asan'ny apôstôly toko voalohany tsika zao. Dia mbola iny ihany nahita ny mpianatra niakatra. Misy ny nofon'olombelona, misy ny olatra ny famasiana ny asa fizaliana. Mbola iny ihany niakatra. Dia tapitapika eo ny poitra ny anjely. Dia hozy izy ny anjely manao hoe mbola iny koa no ahidina tahaka n'iny nahitanareo azy iny. Zany hoe ilay Jesosy ho avy zany, dia Jesosy ho hita maso. Io la Jesosika hoe fiaviana visible, hitany maso. Fa tsy hoe miafinafina spirituel akory. Ary ho hita mitafy nofon'olombelona miaraka amin'ny olatra ny azo fizaliana. Kanefa tsy ho Jesosy olombelona fotsiny ihany, fa misy an'ity zavatra raiky tiako nambarany. Lioka toko faha 1 ny 7. Lioka toko faha 1 ka ny 7. Dia zao fanambarana, Jesosy no manao fanambarana. Ary amin'izany andro izany dia hita zanak'olona avy amin'ny raona amin'ny kely sy voninahitra lehibe izy. Anahoana hoe ahitany zanak'olona ahitany Jesosy amin'ny kely sy voninahitra lehibe. Dia manaitra le fanambarana hoe ery sy voninahitra lehibe. Raha kamikamotsika mandinika soratra masina dia venavenantsika any io zao. Dia ozy isika hoe alao andeha any fa tsy manay fa zavatra efa fantatro zany. Kanefa zao ny olana eny tsara. Fa rehefa mandalo koa ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sy ny filohan'ny Repoblika Frantsay sy ny filohan'ny Repoblika eto-bahoaka Chine sy ny sisa dia tazana koa fa ampiasaina koa io teny anankiroa io amboninahitra sy amikery. Safe madaika ve zany? Dia zareo ary niaratsy le akamona raha ohatra velandalo fotsiny le teny. Dia ozy izy le olona hoe ka mitovy amin'izany ihany ko reny président mandalo reny ko, reny ministre mandalo reny ko amboninahitra sy amikery. Asavana misy aza ny lalana ny jirimena tsy mahateny mihitsiny. Tsy miteny ny jirimena fa dia mandalo izy dia vita. Na mirehatra ary ny jirimena io dia mandalo satria amikery sy amboninahitra izy no asakany. Marina sa tsy marina? Dia ny zavatra atao zany dia zao. Fakafakana miangavy ao anatin'ny teny testamenta vaovao ilay teny hoe voninahitra sy hery. Teny manaitra indrindra teny mahita fa ny herin'Andriamanitra tsy toa no tiany ho aseho tiany Jesosy ambara eto amin'ny Lioka toko faha 1 andiny faha 7. Ny herin'Andriamanitra tsy toa. Ka tiany Jesosy ambara zany dia izao. Ho avy aho ozy izy. Tsy hoe amin'ny Jesosy olombelona ihany, fa ho avy aho amin'ny Andriamanitra ahy. Ary tsy hoe Andriamanitra fotsiny ihany somary menamenatra kely, timida kely, fa Andriamanitra ampiseho ny heriko sy ny voninahitro. Dia tsy mahagaga raha misy olona hitantsika ao amin'ny Apokalipsy manao hoe miangavy amin'ny tendrombohitra karatra sy andriky tsaratsara tanàna manao hoe miandry raha aminay
mahatongan'ny Adama niafina ao amin'ny Genesis 3:7 rehefa sendranidin'Andriamanitra. Dia tsy ho zany dia miakavy amin'ny rano tendrombohitra sy ny vatolampy manao hoe miantera aminay. Dia mamaly ny tendrombohitra sy ny vatolampy manao hoe zay tsy enjera. Satria tsy mitendry zareo sady tsy mety mienjera. Fa tsy maintsy manatrika ny mason'i Jesosy Kristy ianao. Tsy maintsy anatrika ny tavan'i Jesosy Kristy ianao. Na tianao na tsy tianao. Rehefa ho avy izy Jesosy Andriamanitra, ka izy ianao no tafajanona. Ry afa-malala, izany toe-zavatra lehibe zany miandry antsika. Ny hitazavany izy erentsika ny Jesosy Kristy. Jesosy Andriamanitra ho avy. Ho tafajanona ve ianao amin'izay andro zay sasia? Androany tsy maintsy mamaly isika. Raha hipoitra androany izy, ho tafajanona ve ianao sasia? Hiteny amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra ve ianao manao hoe mianjera amiko sasia? Fa i Jesosy dia ho avy. Ho avy izy. Ho avy amin'ny Andriamanitra azy. Dia mitohy ny fanambarana. Ka rehefa ho avy ary izy, inona no toe-zavatra iseho? Dia zao ny vaovao mahafaly. Tesalonianina voalohany, toko fa 4:20 aloha. Tesalonianina voalohany toko fa 4:20. Irahantsika mamaky na mamerina ho asaina ho an'izay efa mahavita senjery. Tesalonianina voalohany toko fa 4:20. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo miaraka anjely ary tropetra n'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hisangana aloha. Tantarako zavatra nareo dia mety ho gaga. Zahay tao anatin'ny fianakaviana, tao anatin'ny 20 andro monja nandevina olona anankiroa. Ny faralahy 13 taona, maty tamin'ny 20 aogositra 1770. 13 taona narary 4 andro. 20 andro tao faran'iny maty ny vavy matoa 70 taona. Aretina tsy mitovy, narary herinandro. Maty. Tsy no azo nifoana intsony ny fasana anankiray. Ny antony dia zao mbola nandevenana 20 andro. Mangidy zany ireo olona. Ary ny toe-zavatra mampalahelo dia izao. Nieritreritra tamin'izay fotoana izay mahafarany ao amin'izay Andriamanitra. Taona 2000 ray Novambra. Nianjera tamin'ny dadanay nivaratra. Tato amin'ity atoko aty. Tsisy nahita nahafatesana zahay na ray asa. Fa efa olona maty no hitanay. Tsy afaka manana hoe atay mahisapy na te hividy aspirin ray fotsiny ihany asa. Maty. Dia misy maty foana ao fianakaviana. Fa le tsy zakako indrindra. Tena nahita n'ilay vatapaty kely nasiana zaza 13 taona. Ary isaky ny mieritreritra, isaky ny miverinao anatin'ny eritreritra ilay izy. Dia aizy na no hitako eo alohako. Vaovao mahafaly anefa dia izao. Rehefa ho avy Jesosy tsy ho ela intsony. Na aiza misy fasana. Ka ao anatiny misy olona maty ao amin'ny Kristy. Na aiza io na aiza. Na firy-metatra ny anatiny na firy-metatra. Na tiany io fasana io na tsy tiany. Dia tsy maintsy misokatra izy. Tsy maintsy misokatra izy. Tsy maintsy misokatra. Tsy maintsy misokatra. Satria hasangan Jesosy amin'ny maty, zay maty ao aminy. Zany ny vaovao mahafaly lehibe indrindra. Zay mahatonga ny teny taminareo teny am-piatoana manao hoe io no afatra lehibe tokony hotoriana amin'ity tany ty amin'izao fotoana zao. Betsaka ny mpandevina izay mandevina tsisy fanantenana. Fa sambatra kosa ireo zay na te hiarana fahoriana mahery vaika tohinina aza no manana fanantenana velona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ka dia tsy maintsy misokatra ny fasana na tiany na tsy tiany. Tsy maintsy. Tsy maintsy avy voatery. Satria izany no ambarana ny soratra masina. Ny tenan'ny Tompo mihitsy no hitina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo miaraka anjely ary ny tropetra n'Andriamanitra. Dia izay maty ao amin'ny Kristy no tsy maintsy misangana aloha. Ary tsy afaka hitazona ny fasana. Tsy mahery no ny pahaly izy. Fa tsy maintsy misangana ny maty ao amin'ny Kristy. Ka fantaliana mipetraka dia izao. Inona ny dika zany fanambarana hoe maty ao amin'ny Kristy zany? Te hisotra zavatra aminareo aho. Te hisotra ao androany. Ary zavatra
indray andro raha sendran'nytolona mbavaka indrindra aho mba ahafahako mahalala zay tena marina amin'ny fanambarana io. Dia nisy zavatra eo am-pandinianao, dia misy zavatra tonga ao an-tsaiko manao hoe ty za dia lany andro mamaky manangona toko sy adininy teolozia ny valiny nefa sotra kely. Tsy misy olona ho maty ao amin'ny Kristy zany tompoko raha tsy velona ao amin'ny Kristy izy tamin'ny fahavelomany. Tsia tena zaniko ny tikaroana andininy tesy sy teroa. Tena zaniko ary tsy nanao tsony aho, tsy manao tsony aho manomboka sao. Satria resy lahatra eram-poeran-tsaina ato anatiko aho. Fa ny dikan'ilay hoe maty ao amin'ny Kristy dia tsinona fa velona tao amin'ny Kristy amandra-pahafatin'ilay olona anankiray. Ary rehefa maty izy dia maty ao amin'ny Kristy. Zany ny vaovao lehibe ry hava-malala. Mampalahelo vaovao mampalahelo dia izao. Mbola eto amin'ity tany ity isika. Mbola manisaka tany malama, mety ho lavo. Mbola mety ho maty isika. Ary vaovao mampalahelo faharoa dia izao. Tsy fahalalantsika ny andro izay ahafatesantsika. Fa na izany aza ny vaovao mampalahelo. Ny vaovao mahafaly kosa dia izao. Raha velona ao amin'ny Kristy isika androany, ampiso azy tsy misy fiafarany, na maty aza dia mbola hitsangana indray. Ka ny fanontaniana miezinezina zany androany maraina dia izao. Ianao ve velona ao amin'ny Kristy satria zao androany zao 5 marsa 7 antanio tenanao manao hoe tena velona ao amin'ny Kristy marina ve aho satria mabetsaka amin'ireo izay manana ny anarany ao amin'ilay tsisitra ny fiangonana no tsy velona ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka lehibe zany izay akarana amin'ilay voyage, tsy ilay hoe ny anarantsika voasoratra ao amin'ilay tsisitry ny fiangonana, fa ilay hoe velona ao amin'ny Kristy isika, tena ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia toy izay ny fanambarana. Andiny fahafito amby folo ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra, andiny fahafito amby folo. Dia hozy izy andiny fahafito amby folo azafady. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina ianakamo no eny amin'ny raha olanitra. Isaina tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zany hoe ny velona mbola mitoetra hozy izy ho akarina iaraka amin'ny maty azangana dia miama amin'ny Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Dia tsy maintsy fakafakana indray ilay teny hoe mitoetra. Dia anankitelo no mety ho izy. Voalohany, na ilay hoe mitoetra midika hoe izay olona mbola velona rehetrarehetra. Dia mivaona zay tsy mitovy amin'ny ambarana soratra masina. Ny antony dia zao, averibery soratra masina etseroa fa izana roa ny olombelona amin'ny andro farany, isy ny overy dia isy ny ovavonjy ary debe ny mahita an'izany. Faharoa dia izao, ireo izay mitoetra ao anatin'ny fiangonana dia ampiakarina miaraka iaona amin'ny tompo. Dia mbola mivaona koa izay. Dia hozy izy nareo amiko manao hoe tena marina ve fa mbola mivaona? Fa anoharana ny amin'ny siparifary sy ny vary. Avy ianao ny tompo miaraka aloha hozy izy. Dia rehefa avy eo esorina ny siparifary rehefa avy mpizinja midika zany dia izao tsy ny olona 100 ampemonana akory no vonjena. Fa ny vary ihany no vonjena. Fa ny siparifary dia tsy ho vonjena na vina. Asika vele izy. Dia ity fahatelo ity zany tena marina. Ny fisiny paralelina eo amin'ny 5 sy ny 7. Ka raha ny 5 milaza maty ao amin'ny tompo, ny 7 dia milaza velona mipetraka ao amin'ny tompo. Ao amin'ny tompo. Dia io fahatelo io ny marina. Zany hoe ny 7 zany dia milaza zao fanambarana zao. Amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ny velona, ny olona velona, mitoetra mbola velona ao amin'ny Jesosy Kristy, dia ampiakarina miaraka amin'ny matina zangana iaona aminy eny amin'ny raha olanitra. Dia hozy izy ny andiny manao hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Ry hava-malala, ny fiafarany zao conférence zao dia sotra. Tsy maintsy velona ao amin'ny Jesosy isika. Tsy maintsy velona ao amin'ny Jesosy. Ary tena tsy ianao tsony velona, fa Kristy ny velona ao anatinao. Ary raha ohatra sy tonga amin'izay petra izay tsika, tena andany andro tsika nandritra ny herinandro, nandany billet, nandany carte Navigo. Fa tsy maintsy ao amin'ny Kristy isika, mitoetra ho aminy. Zany ny fanambarana soratra masina. Dia mitoy ny tantara.
dia izao indray mitazana eo amin'ny Apokalipsy faraka amby roapolo ny andiny voalohany ny andiny fahatelo ka sy ny fahaefatra dia manaitra ilay fanambarana milaza an'ireo olona ireo ny mpaminany rehefa mijery an'ilay Jerosalema vaovao dia ozy izy manao hoe ary feo maheny avy teo amin'ny sezafeniana anao manao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra teo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafany ny ranomasy rehetra masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na ity fitarainana na fanahitanana fa efa lasa ny zavatra taloha dia tazamina le izy lahaizany misy andreo andinin'ireo dia ao amin'ny toko faharaka amby roapolo ny asany ny Apokalipsy izy ny Apokalipsy toko faharaka amby roapolo nefa dia fahitana ny amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao miaraka amin'ilay renivohitry ny tany vaovao izay mipetraka ao aminy dia siza fa Jerosalema vaovao dia rehefa mbola tohizana ny fijerena madinika indrindra dia tazana fa ny olona voavonjy rehetrarehetra ilay nampiakarina tamin'ny fisanganany fanokafan Jesosy ireo no ao an-tanàna ary Jesosy no Andriamanitra ao an-tanàna izy ny mpanjaka dia ao amin'ny fifanjakany ozy izy fafana ny ranomaso amin'ny maso fahafatesana tsy misy intsony ny mpandevina tsy hita intsony ny teny hoe vatapaty tsy hita ao anatin'ny dictionnaire intsony ny teny hoe fasana tsy hita ao anatin'ny dictionnaire intsony ny dokotera lasa tsy anasa ny hôpitaly rehetrarehetra efa rava ny fanafody rehetrarehetra tsy misy intsony sady tsy ilana intsony fa tsy misy fahafatesana any tsy misy alahelo tsy misy ranomaso tsy misy fahatsopanatenana tsy misy stress tsy misy zavatra maro mampijaly tahaka izao iainantsika kehitriny izao ary ny volo ry afa-malala dia tsy hiafosy andro amanalina intsony satria tsy hisetrany sarotra intsony isika tsamy fanambarana ambara soratra masina zany ny andro ny olona voavonjy zany mitoe zavatra iseho dia hotoizatsika no tohiny dia zao fantaniana manaraka reo zany reo hitatsika reo no miandry an'ny olona izay mahavita famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra fa mba hoana kosa ny andreo izay manda tsy anao ny famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra toizatsika le izy Apokalipsy toko faharoapolo ny andiny fahadimy miresaka ny amin'ireo maty afa-tsy maty eo amin'ny Kristy amin'ny fiverenan'i Jesosy dia ozy izy ny andiny fahadimy manao hoe fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandrapahatapitry ny arivo taona izany ny fisanganana voalohany izany hoe rehefa avy zany Jesosy ireo olona izay tsy maty ao amin'ny Jesosy Kristy tsy mahazo mitsangana izy tsy mitsangana izy mijanona ao lavelona sy vovoka izy tsy mitsangana izy ireo izany ny fanambarana Apokalipsy toko faharoapolo ny andiny fahadimy dia mitohy ny fanambarana Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahavalo Tesaloniana faharoa toko faharoa ka ny andiny fahavalo irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tesaloniana faharoa toko faharoa ka ny andiny fahavalo dia ozy izy ny fanambarana ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary ho fafany ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviny izany hoe ilay tena mpandika lalàna zany ho levon'i Jesosy tompo dia tsy mpino mazava tsara misy hoe amin'ny fofonainy vavany amin'ny fisehoan'ny fiaviny tsy niteny izy manao hoe misy lance roquette ampiasana eto tsy niteny izy manao hoe misy mitraillette ampiasana eto tsy niteny izy manao hoe misy skody ampiasana eto tsy niteny izy manao hoe misy MiG-21 ampiasana eto dia tsy niteny izy manao hoe misy MAS 36 ampiasana eto tsy any afa-malala tsy mpamon'olona Jesosy asainy tsy maintsy amanitana an'io satria indraindraitsika eritreritra hoe vonoiny Jesosy zany reo olona reo non tsy niteny zany izy fa ozy izy hoe ho foanany amin'ny fofonainy vavany sy amin'ny fisehoan'ny fiaviny io lay nambarantsika teny am-poalohany manao hoe ny mpanota dia tsy afaka hijery ny tavan'Andriamanitra amin'ny heriny sy ny voninahiny ka hijanona velona dia zay ny mahatonga an'ireny mpaminany ireny rehefa mahita fahitanany amin'Andriamanitra izy matetika ny zavatra teneny voalohany dia ozy izy hoe malheur à moi satria faty mieritreritra izy zany hoe faty fa nahitan'Andriamanitra zany hoe ireo olona velona tsy ho voavonjy amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ho faty izy
satria sy hoainy manatrika ny tavan'Andriamanitra izay avy ka mbola itoy ho velona dia ho faty izy dia maty dia mizara roa n'olombelona. Dia te izany leo androanina dia mbola tiako toizana azy ilay izy aloha ngamba toizana kely tapitra ny rivo-taona dia misy toe zavatra miseho. Apokalipsy 20:20 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 20:20 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Ary rehefa tapitra ny rivo-taona dia vahana Satana ho afaka amin'ny tranomaisina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazatany efatra dia goka sy magoga mba hanangona azy ho amin'ny ady tahaky ny fasika an-dranomasina anisany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tompony olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Zany hoe eto amin'ny Apokalipsy 20:7 ka hatramin'ny 7 ny manambara ny fandevona an'Andriamanitra farany any Satana ny anjeliny ny mpanota izay verina tsangana rehefa afaka rivo-taona taorina fiverenan'i Jesosy ny fahotana lefina tanteraka tsy misy tsony rehetrarehetra reo, lefina tsy misy intsony ary rehefa tsy misy tsony izy reo dia ozy Jaona ao amin'ny andiny voalohany amin'ny 2:20 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Zany hoe lefina izy rehetrarehetra reo dia ozy Jaona mitazana rehefa tsy teo tsony zareo dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny tanoa. Ny manaita nefa dia izao teny anankiroa no adikan'ny mpandika teny hoe vaovao ao amin'ny testamenta vaovao. Ilay teny voalohany dia nahetona hoe Neos izay midika hoe misy zavatra tsy nisy atao izay hampisy azy vaovao. Ohatra voahiny anankiray afaka mitondra olona 4 esy tsy mbola misy zany amin'izao fotoana zao dia atao misy dia lasa misy dia raha grika ianao no manoratra dia soratanao hoe Neos na voahiny mitondra olona 4 esy. Ny teny faharoa kosa dia ilay hoe Kainos izay midika hoe efa nisy zavatra ihany teo fanovana ilay izy dia lasa vaovao. Dia fanontaniana mipetraka ny hafa malala teo izao iza amin'ireo teny anankiroa ireo nampiasan'i Jaona rehefa nyteny izy hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho dia efa henoko mipisibisika anareo manao hoe Neos dia voafitaka ianareo manahelo milaza aminareo fa diso ny valy fanontanianareo fa ndramyjereo any an-trano le izy fa Kainos no hitanareo eo. Kainos no misoratra eo zany hoe ity tany ity ihany saingy le vonona Satana, le vonona ny anjeliny, le vonona ny mpanota, le vonona ny fahotana atao tsy misy intsony dia mbola ity tany ity ihany dia io tany io izay tsy ahitana an'ireny ratsy rehetrarehetra reny intsony izany hoe miverina ao amin'ny Genesisy 1 sy 2 ity tany ity ihany no hitan'ny Jaona. Dia ao isika wow dia lao toizana malaky izy fa lasa ny fotoana dia ao isika dia mitohy tantara misafidy ianao androany maraina, safidy anankiroa ihany na misafidy ny amitam-pihavanana amin'ny Jesosy Kristy na misafidy ny andany famitranam-pihavanana. Tsy misy ankoatran'izay, tsy misy safidy ao anelanelany hoe sady tsy hiavana no izanjaneny ihany anao kristianeny ihany fa tsy mihavana. Safidy anankiroa ihany tsisy ankoatran'izay dia jaranao ny misafidy fa izay misafidy ny amitam-pihavanana amin'ny Jesosy Kristy ry hafa malala dia andovan'ilay tany vaovao hitan'ny Jaona. Tsy misy pont funèbre, tsy misy hôpitaly, tsy ilaina intsony ny Doliprane satria ny aneretina-doha aza tsisy intsony. Foana ny hôpitaly, ny psikology dia ho somera fa tsisy olona seva naratsaina intsony. Voafafa ny ranomasy rehetrarehetra zany ny miandry fa raha mandany fampihavanana kosa
ianao dia ilay fandrinkianana mandraky zay no miandry anao ka dianjaranao ny misafidy androany fa lao kosa fiteniko ny conférence nataotsika rehetrarehetra sao dia mety antaly ahy ianao androany maraina manao hoe ka inona zany tokony atao amin'izany fampihavanana amin'Andriamanitra izany satria enina ny conférence dia enina zany le valiny voalohany eto amin'ity tany ity isika raha valota dia maheno an'ilay feno Kristy manao hoe makanesa dia amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho anomenana fizarana dingana voalohany mamaly azay antony Jesosy Kristy zay dia manaiky anatony eo aminy faharoa io le nataontsika tamin'ny lahady mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana manao zay asainy atao dingana fahatelo manaiky iaiky ny fahotana rehetra eo amin'ny Kristy ary mamela azy amela hemoka anao amin'ny atsipiriny amin'ny fahotanao rehetrarehetra dingana fahaefatra mihamahery vaika ny dingana manaiky anao fanakalozana kôty amin'ny Jesosy ny fahamarinan'i Jesosy afindro amin'ny kôtinao ny fahalotonao sy ny fahatosonao afindro amin'ny kôtin'i Jesosy efa niretany teny ambony azo fijaliana ny famaizana ny am'izany dingana fahadimy tsy hoe manaiky ho amarinina ihany fa manaiky ho afahan'i Jesosy Kristy akatra ny fahalemena rehetrarehetra ka raha mpimamilava ianao taloha dia maneke ho afahany akatra ny fimamona raha mpifahateny ianao fa iny dia maneke ho afahany amin'izany katra izany zany hoe potipotehan'i Jesosy avokoa ny katra mba mampiparina atsika rehetrarehetra dia lasa olona vaovao isika dia afaka mihiran'ilay namana manao hoe afaka ny gadrako iverinao aminao atompo atsingizay torisolo fa vita afaka ampy ny herin'i Kristy ala potipotehana zany dingana manaraka satria nafany dia afaka mifantika adalana ka dia mitandrina amin'ny didin'Andriamanitra tsy hoe mivonjena no fitandremana amin'ny didy sekoly fa ny van'i Kristy no lasa vaovao miaina ny fiainany feno fankatoavana ao anatin'izany ny fitandremana ny amin'ny sabata ny fahafito ary ny famitinana n'izany rehetrarehetra zany zay tasana antsika androany dia miainao amin'ny Kristy andro aman'alina tsy misy nareseko an'azy isanana amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa ho aminy isika na maty na velona dia tsy maintsy velona indray ary velona mandrakizay ao aminy rehefa ho avy izy ka androany maraina ve misy olona tonga eto amin'ity toerana ty manam-panirina anatanteraka amin'ny fahafenony ny famitsanam-pihavanana amin'Andriamanitra azonao atao anefa ny manda fa safidy iny misafidy ny fiainana fa tsy tesetra no zany dia azonao atao ny misafidy ny fahavelazana mandrakizay zonao zany ka tehengavy aho androany maraina raha misy olona eny ampitoerana eny dia safidy atsitrapo ny anao famitsanam-pihavanana feno amin'ny Jesosy Kristy amin'Andriamanitra dia miakavanao ahisangany ao amitoerana misy anao ansitrapo tsy spidy tsy terena fa ansitrapo amin'ny fitiavana ho an'ilay namony ainy ho antsika teo ambony azo fitaliana mety ho tanora ianao mety ho sasakely ianao mety ho ray aman-dreny ianao mety olona tisy fanatenana ianao mety ho zavatra ianao mandray ny olona rehetrarehetra Jesosy Kristy mety ho jiosy ianao mety ho grika ianao mety ho japonais ianao mety ho malagasy ianao fa tsy mandary Andriamanitra mivavaka isika sotranao zay Andriamanitra fa tsy mino zahay fa kisendrasendra zao fotoana nitorina ny filazantsara zao fola zay Andriamanitra raha mety nieritreritra fa zavatra kisendrasendra namboarinay zany mamela heloko anay koa tompo malala amety ho atsirambona nataonay ary misaotra sy mideranao zahay fa ianao tompo malala no nanao n'izao fotoana zao izy ary miteny aminao androany misaotra sy mideranao
fa raha atao anatin'ny toe-zavatra mety nahakivy aika ny eritreritra hoe ho vita sa tsy ho vita, ianao na mita ny asanao tompo ary dia misaotra sy mideranao zahay. Makalaza ny anaranao, manandratravo zany anaranao zany Jesosy io, fa nanao zava-dehibe ho anay ianao tamin'ity herinandro ity. Ary indreto zahay misangana eto tongotrao, tena tafasaraka taminao noho ny amin'ny otanay. Tenao nanao dingana tamin'ity herinandro ty nanatona anay, dia niantso anay ianao, niantso isakariva, dia nitantana anay ianao amaly niantso, dia midera sy misaotra anao zahay tompo. Ko raha mbola eto tongotrao zahay misangana, avy anao eloka amin'ny fahotanay rehetrarehetra. Amen. Na inona no tafitanay, fiatsaram-belatsy, lolo-po, fantikadalana maro samy hafa, fiainana maloto eto amin'ity tany ity. Tompo avy anao eloka amin'izany zahay, ary mety izenao amindra ny kontinay venota ao amin'ny kontinao, dia afindrao amin'ny kontinay kosa ny fahamarinanao tsy spectina. Jesosy io, potipoteo zao eto amin'ity toerana ty, ny gatra rehetra, ny fatorana rehetra, ny fahalemena rehetrarehetra, ny fahazaratratsy rehetrarehetra mamatipatotra anay. Le voly amerinao izy reto Jesosy io, dia raha hody any an-trano zahay olona afaka ho aminao. Afaka. Ary ataovy tena maty amin'ny fiainanay taloha zahay Jesosy io, fa ianao kosa velona ao anatinay. Hatreto ka hatrany amin'ny mandrakizay. Atolotra ianao ny tananay Jesosy malalaka raiso, dia tatano zahay tsy ho potraka intsony, tsy hivery-dalana intsony, tsy aliasia intsony, fa tatano mitody any amin'ny mandrakizay. Tsisy ho verina anankiray aza. Ary raha mametraka sakana eny alohanay le fahavalo, poteo reny sakana reny Jesosy io, mefinoana zahay androso, ary tatano mitody soa any an-danitra. Ataovy tsy ho takatry ny sainay tononona eto Andriamanitra ny valin'izao vavaka zao, fa amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no hanonanay zany. Amen.